fa anisany miteraka faty antoka ho an'ny orinasa Jirama ny halatra jiro sy ny halatra kontera. Efa misy ny paikady ampiarina mba ahafahana manarina izany. Ny andindiny avy hatrany. Nanomboka ny taona 2014 dia tombanana ho 10 miliara ariary eo ny faty antoka vokatry ny halatra jiro. Paikady iray ahafahana manamarina ny tena fandanian'ny mpanjifa ny fametrahana ny compteur intelligent. Anomboka amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao ny asa fanomanana amin'ny fametrahana izany raha ny fanamariana izay noentiny tompona andraikitry ny fitaovana famatsiana jiro eo anivon'ny Jirama. Efa mipetraka tsara mihitsy ny lamina ary manomboka amin'ny volana septambra tia ny famonomanana ny fametrahana azy. Amin'ny herinandro ambony io zany efa manomboka ny teknisianina manao ny travaux préliminaires isan'ny tokantrano eo amin'ny 8500 eo zany total jetonana fotsy fa manera Madagasikara. Manomboka amin'ny taona ty zany izy. Misy ihany koa ny halatra compteur efa nahazatra teo aloha ka misy ny afatra avy amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama manoloan'izay. Manentana ny vahoaka izahay raha misy olona miteny aminareo manana compteur dia raha tratra compteur halatra iny satria rehefa velony compteur ny olona dia manao fitarainana izy dia fantatray ny numéro ny compteur rehetra manera Madagasikara misy numéro dia fantatray zany. Ka raha tafiditra ao anatin'ny circuit Jirama dia tratra le piasa aloha zany aloha dia fa mahazo ny sahaza azy. Fa le olona ipetahany iny compteur iny koa dia hoenjehinay zany manomboka izao. Zany hoe tsy misy tsony zany antony andehananareo any amin'ireny olona pisoloky ireny hoe manana compteur rehefa vo izy lasa mangalatra compteur na hoe mahay mampiditra jiro sy rano farak'izay aingana tsy misy tsony fa rehefa tratra amin'ireny dia ampiarina le lalàna lasa branchement illicite nareo dia hiaran'le lalàna. Mikasika ny fangatahana fampidirana compteur vaovao izay mampimenomenina maro dia fantatra fa tsy maintsy ho voapetraka mialohan'ny volana May 2022 izany.